Ampiavana ndray tompoko lasy tokovavy ny tsy dinina tokantrano amin'izao takariva izao reny koa alorana ny arapa sy anasananao ampanajana anaraka hatramin'ny farany fampalalamba avao zetina amintsika eto amin'ny fahitalavitra Matevy amin'izao takariva izao. Ny mikasika indrindra ny savorovony sy tany Betafo manoloana ny resaka alatra taolapaty sy mety toy ny lolony alatra olona andro vitsivitsy lasa izay no hitsantarantsika ny fampalalamba avao. Lehilahy iray antsoina hoe Ratsosoa mipetraka any Betafo zay mpanakarena ao an-tanàna no niarany atezeram-bahoaka ka fantatra fa olona iray no namony any efatra hafa no naratra, fiara telo ihany koa no potika, akoatra izay dia trano 7 no rava sy may. Mitatra izay vaovao izay indrindra ny namana Mamy Andrianjafosolo izay any an-toerana. Resaka alatr'olona sy fidirana kely ny tranon'olona ny Andohany Rara dia ny faharavana sy fatyolona ny farany ny revidrevitra ny bomba mandatsa-dranomasina ny adiny alatsinainy rehefa tsy voafehy ny mpitandro filaminana intsony ireo vahoaka ny trotra no ny atezerana ka nandroba sy nandoro ny fanana ny Rajosoa trano 7 no may tsena ary siara olona iray maty ary roa hafa naratra. Lehilahy iray antsoina hoe Laza ny Andohany Korotana raha ny fantatra. Arivariva dia ndeha hividy crédit izy no iveliny teo amin'ny Rajosoa ireo no mpivarotra dia nividy crédit dia izy moa piasa ny zareo tao taloha dia ozy izy Rajosoa elaela zany Laza dia rehefa aveo zany dia elaela fa mbola sahirakirana dia zay no tsy anona tsony dia ozy mba apio kely ozy Rajosoa zany mba apio kely ary dia teo dia nanapinapy teo ka amin'le mpiasa ny taloha tao zany Laza dia izay no nahatonga azy nanapy teo dia nefany tsy tapitapitra izay nisy feon'olona avy any trano any niatso vonjeo dia rehefa niatso vonjeo dia hoe fa inona zany dia lasa mivoaka lasa niditra nakany anaty lakoro zany Laza dia rehefa niditra nakany dia tonga teo dia nisy nikapoka zany ny lohany dia nisy nikapoka ny tanany dia tamin'ny tongony dia efatreo laviny tsirara tamin'ny tany izy dia vohitsakitsaka ny olona ny tsahan'olona zany dia eo amin'ny olona ifada eo na 5 lahy oziny no hitako Rajosoa no hitako tareny vatana fa ny feo an'le nanitsakitsaka kosany feo an'le hoe le fanja izay vinatolahan'ny Rajosoa dia izay zany no hita no hen'ny farany. Ny manam-pahifanana toerana kosa moa itsakilany dia ompikaroany ireo vavolombelona tena nahita masomarina ny zavanitranga. Amin'ny enina teo na amin'ny sasany no trangan'le kotaba voalohany teo. Tsy fantako aloha izay zavatra nisy tao anatin'ny trano zareo tao fa efa vakian'le fokon'olona le trano izay vao fantatra hoe nitomin'olona tao aby ny entana. Ny aton'atonga an'izay aloha araka ny filazan'ny olona sy ny feo mandeha zany fa hoe nisy olona sendra nividy zavatra tao zany na eno foka tao anatin'ny tao dia lasa namonjy tany le olona dia nisy fanjivona tao anatin'ny tao dia hatramin'izao na le olona tokony atao le hoe laza niditra tao aloha tsy hita hatreto hatramin'izao ny zavatra potika tao le mifananana manontolo zany ny rahavavy netana manontolo complet mihitsiny tatao fokotanin'ny ambotoanana sy ny tany tsena manontolo tany rahavavy le fananana. Ho an'ny mponiny Betafo dia nanambara izy ireo fa efa ela no nampiahian'ny olona io fianakaviana io ary tamin'ny taona 2014 dia efa voaroroy ho mpividy sy mpivarotra taolapaty izy ireo sangy afaka iandy. Vaovory fokon'olona ireo dia raikitra ny torabato nitoy tamin'ny fandrobana ny trano fonenana sy ny fandorana izany tsy tapitra teo rehefa azo ny fokon'olona ny etam-barotra sy ny tao an-trano rehetra dia nirosony azo ny trano fivarotan'ny fianakaviany Rajosoa teny amin'ny tsenan'ny Betafo izy ireo ary dia nandroba ny entana rehetra atao ihany koa. Nitoy androany tolakandro ny fandrobana ary rehefa tsy nisy entana intsony dia nivisy ny azo ary nifanitso tamin'ny trano indray no nalain'ireo olona.